Gejain'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola amin'izao fotoana ny anjara tokony hositrahan'ny komuna maro avy amin'ireo hetra samihafa. Isan'izany ny vola tokony ho azon'ny komuna amin'ny impôt sentetika sy ny ristourna. Efa nanomboka ny taona 2022 no voakasika izay raha ny komuna Imeritsiatosika. Inona le olana sedraina satria miezaka manontany ny responsable financier ny komuna eto Imeritsiatosika dia rehefa nojerena hatramin'ny volana novambra, desambra, janvier, février, ireo vola madiodio an'ny komuna tsy mirotsaka hatramintsika amin'ny teny izao. Rehefa nanantona ny tompon'andraikitra dia nisy mihitsy ny telefonena dia ohatrany hoe nahazo baika avy amin'ny ministra ny fitsarana anga, ministra ny vola sy ny teti-bola anga hoe tsy mandeha daholo ny virement. Dia mametra-panontaniana zany satria nanontany komuna namana hafa ihany koa kay tsy komuna Imeritsiatosika ihany. Na eo aza ny unicité de caisse milaza ny fandalovana sy ny fitatana ny tahirim-bola-panjakana ny vola toy itony. Anjara volan'ny komuna madiodio ireny ka tsy azo ekena ny tsy fandrotsahana azy ho hatrany ny ben'ny tanàna, tranga izay mampikatso ny fampandehanan-draharaha sy ny asa fampandrosoana ankapobeny. Raha ny tokony ho izy, ny ray aman-dreny no miazanaka, fa tsy ny zanaka no miaray aman-dreny. Ny fanjakana foibena ny état central ny tokony ihany komuna, nefa ny zavatra kely mba miditra amin'ny komuna ary hatramin'izao zany tsy hita. Izay zany zao efa nanentsina hatramin'ny novambra, desambra, janvier, février. Misy ara ny février zao mbola tsy nandray noho izay antony izay. Any anatin'ny resaka fonctionnement aloha zany. Ka raha manekizy io, famelomam-bady aman-janaka io hainy io, nefa ohatr'izay le zavatra misy. Nanao ny élaboration na budget primitif zany zao zahay tamin'ny taona 2022 volana oktobra. Dia izay budget zay zany tsy maintsy esana amin'ity taona 2023 ity, ary eo anatin'iny vola ho arotsaka ny fanjakana amin'ny apahana eto iny azy adiny zany ao anatin'iny ity zany ny budget antaterahana asa amin'ity taona 2023 ity. Dia zay mahatonga ny komuna somary mbola hoe tsy afaka mandroso mihitsy amin'le asa fa ampatrao midiran'iny hoe fanantanterahana ny fanatsarana foto-drafitra asa lehibe reny toy ny lalana, toy ny sekoly, toy ny tsena zany. Manao antsoava ministera tompon'andraikitra araka izany ny komuna maro amin'izao fotoana mahakasika ity tranga ity. Ny tranga toy izao izay mampametra-panontaniana amin'ny ben'ny tanàna mahakasika ny fomba tian'ny fitondram-panjakana hitondrana ny fampandrosoana ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pehifana. Sa ve tsy misy marina ny vola anatin'ny kitapo-bola-panjakana ankehitriny?